Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny télévision malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Izao sika dia manomboka ny volana jona ka ny volana jona araka ny efa fahafantarantsika azy dia iray volany teny malagasy ary ao anatin'ny volana fankalazana ny fetim-pirenena fetiny fahaleovantena. Ka ny lohahevitrintsika dia iompana indrindra mandritra nyity volana ity, iompana amin'ny teny malagasy, ny tantaran'ny malagasy ary ny fiarahamonina malagasy. Ny lohatenin'ny lohahevitra ny fandarantsika anio ariva dia momba ny vazimba. Matoa miresaka ny hoe vazimba dia resaka ny fiarahamonina malagasy saingy tsy dia ilay taonjato faha-70 sy ny fanjakana sy ny fanjanahantany loatra no resantsika fa ilay endriky ny fiarahamonina malagasy tany ampiandohana hoe toy inona ny fiarahamonina malagasy. Izay no antony hoe ny vazimba no resantsika be dia be ato anatin'ity fandarana ity. Ka kasika izay dia manasa vahiny sika somary vaovao amintsika ihany ny vahiny eto amin'ny sehatry ny si magazine dia professeur zavady docteur Rajoelynoro Marie Robertine. Docteur Rajoelynoro Marie Robertine dia mpampianatra mpikaroka ao amin'ny UCM na Université Catholique de Madagascar ary nanao fanadihadiana, nanao fikarohana manokana momba ny fiarahamonina malagasy tany amin'ny taonjato maro tany alohantsika tany. Ka miarabanao docteur Rajoelynoro Marie Robertine tonga so eto amin'ny fandarana isi magazine ary misaotra anao amin'ny fandraisanao anjara amin'ny famelabelaran-kevitra amin'ny fandarana. Miarabanao ihany koa azy Rajimbazafy ary misaotra anao ihany koa nanasana ho avy eto amin'ity toerana ity androany ary miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana amin'izao arivo izao. Satranao docteur Rajoelynoro, ny lohahevitrintsika androany izao moa zany anio izao dia momba ny vazimba. Fanontaniana avy hatrany efa fantatry ny olona foana hoe misy vazimba tsy misy vazimba fa iza marina moa ny vazimba eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ary ny anjara toerany eo amin'ny tantarantsika. Sotranao nametraka ny fanontaniana raha iresaka mikasika an'izany vazimba zany aloha dia tena lava be mihitsiny fa ezahana ho fitinina amin'ny fandaharantsika. Teboka roa ny ilazako azy ny anankiray hoe iza ary ny faharoa hoe vanim-potoana inona. Ny hoe iza ny vazimba dia ireo malagasy voalohany izay teto amintsika teto Madagasikara, zany hoe ny tompo-tany voalohany na ny razam-beny malagasy no antsoina hoe vazimba. Faharoa ihany koa ny vazimba dia ireo andriana taloha, izay ny filaza azy. Andriana taloha zany hoe mety hiteny ianao hoe efa misy andriana vaovao nga dia misy ny andriana taloha, oui les anciens princes ositsika, zay ihany koa zany ny atao hoe vazimba. Amin'ilay teboka faharoa ny teneniko dia vanim-potoana ihany koa ny vazimba. Vanim-potoana ny alohan'ny fanjakana na ny fiandrianana, zany hoe raha ny teto Antananarivo dia ny fandraisan'ny mpanao tantara azy dia ny vanim-potoana rehetra ny alohan'ny taonjato faha-19 dia tao anatin'ny vanim-potoana fahavazimba. Nanahoana ny fomba fiainan'ny vazimba tamin'izany fotoana zany, zany hoe efa nisy fiarahamonina zany satria nyresaka ianao teo miteny hoe efa andriana tany aloha ny vazimba, zany hoe efa nisy endrika fifehezana zany tamin'ny andron'ny fahavazimba, zany hoe efa tsy homme de caverne intsony, tsy olona nonona tany anaty zo fa efa nisy fiarahamonina tao anatin'izay fotoana izay. Zay indrindra raha vao miteny hoe vazimba dia misy fisainana matetika hoe manahivaiva an'izany atao hoe vazimba zany, fa efa nanana ny maizy azy izy. Ny fikarohana arkeolojika rehetra dia manamarina amin'ny alalan'ny vakina vilany tany ohatra fa efa nanana vilany ny vazimba, fa tsy hoe nihinana sakafo manta zany hoe zay fotsiny zany na hoe nihinana sakafo tamin'ny ravina. Eny afaka tenenina ny hoe nihinana tamin'ny ravina raha izay zava-misy manodidina amin'ny tontolo misy azy. Pesana mety mbola ravina, mety hoe ravina fa ny fahandrahoan-tsakafo fahandrahoan-tsakafo efa nisy izay niporofony ny vakoka arkeolojika. Teo amin'ny resaka fiarahamonina ihany koa dia tsy hoe misy le fitentsika hoe fanjakany baroa hoe samy manao an'izay tiany atao zany, tsy resaka ny baroa kosa aloha eto fa amin'izany fanjakana, amin'izany fitondrana tamin'ny fahavazimba zany dia efa misy ny fiarahamonina antanatohatra araka ny taonan'ny olona.
eo zany misy ny fifanajana zany hoe ny amin'ny toerana avoindrindra aloha dia zanahary aorianany zanahary dia ny razana aorianany razana dia ny zokiolona aorianany zokiolona dia ny raibe dia mandeha trany trany zany hoe raibe dia ny ray dia ny zanaka dia ny zafikely sy ny sisa sy ny sisa zany efa nisy an'izay fifanajana zay zany fa arakaraky ny taona n'le olona eo amin'ny fiarahamonina zany hoe fanjakany zokiolona fitondrany zokiolona zany fa tsy fitondrany matanjaka fa tsy hoe fitondrany matanjaka fa fametrahana ny toerany zokiolona amin'ny tokony ho izy ary izay ny tena anisan'ny singa iray zany hoe maizy azy ny fitondrana tamin'ny fahavazimba dia ny fanomezan-danja ny zokiolona na ny lehibe zany ao anatin'ny fiarahamonina zay zany amin'ny sehatra ny resaka hoe fiarahamonina zay fa eo amin'ny fanajariana ny tanàna iainana ihany koa dia efa nisy fandaminana amin'io tanàna io izay manaja ny dika ny ny 4 points cardinaux mialatsiny kely ny fazantany efatra ohatra zany hoe ny avaratra tamin'ny fahavazimba malagasy dia any misy ny lehibe any misy ny fitondrana any misy ny fanajana rehetrarehetra raha ohatra kosa ka any atsimo misy toerana ho an'ny ankizy ohatra tamin'izany fotoana zany raha ohatra indray zany ianao hiteny hoe any atsinanana dia any atsinanana misy ny fasana misy an'izay masina rehetra everina ho masina dia any fipisahany masoandro any anjoro firarazana any avaratra atsinanana dia fitambarany fitondrana sy ny fivavahana satria avaratra sy ny atsinanana renrehetra reny zany dia efa najaina daholo ary napiarina tamin'ny fiarahamonina vazimba izany rehetra izany docteur Rajoelonoro dia iainantsika amin'ny fiainana andavanandro fa mety tsy dia tsapantsika zany hoe efa lova hatramin'ny fahavazimba fa ankoatra izay nefa inona nataontsika hoe amin'ny fiainantsika andavanandro hoe mety tsy tsapantsika fa nefa amin'ny fiainantsika andavanandro eo lalandava ny vazimba zany hoe ilay présence ilay maha eo ny vazimba amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny alalan'inona maro dia maro mihitsy aloha satria na ezahana raha hoe ho fafana zany mariky ny fahavazimba zany dia ny fiarahamonina malagasy mihitsy dia mbola betsaka ny mampisehoany tarazo avy any amin'ny vazimba ary mbola eo ihany izy ohatra zao tsika mitena manimbazimba zany ane dia efa misy vazimba zany zany teny zany ny fanajantsika ihany koa an'le nyteneniko teo hoe ireny point cardinaux reny ary mbola betsaka ny manaja an'izany dia mbola avy any amin'ny vazimba raha ohatra koa zao hiteny ny fambolem-bary mantsy lazaina foana fa hoe taty amin'ny vanim-potoanany fanjakana ny 16e vao nisy ny fambolem-bary satria matoatsika manamboatra tanimbary zany dia mila olona be dia be ampiasaina anajary an'ilay tanimbary nefa n'izao raha hiteny anankiray hoe ny anteiroka ny anteiroka zao ao anatin'ny taranaka ny vazimba dia ry zareo tena mahay faritra Ambohimanarina sa iza ho izay toa iny Ambohimanarina miankandrefana iny zany fa iny anteiroka avy amin'ny eny Andretsy Mandavika sy Andrembodilova fa mbola misy ihany koa ry zareo izay nakany avaratra mahazo an'iny Amboditsiry iny ka hatrany Anosy Arivo fa ry zareo reo zao dia mahay mihitsy an'le fambolem-bary amin'ny tany horaka le tany horaka zany le lembalemba ny marécage ihany koa zany le afafy eny le vary reny zao dia efa ao anatin'ny kolotsaina vazimba fa tsy miteny akory an'le tanimbary le tena misy an'le fanajariana be iny akory maro dia maro mihitsy na ohatra kosa tsika azafady hitena ny resaka fivavahana ny fivavahana amin'ny razana zany ane dia efa nolovana fitany amin'ny vazimba zany rehetra zany ary raha tsy diso ny anaran-tany koa ny kamaroany anaran-tany ny anaran-tany fahavazimba ny anaran'ny tanàna quartier indrindra raha hiteniny eto Antananarivo zao misy anaran-tany anankiray fa tsy antany angamby ianao avy eo fa mba asena mitady koa ny olona hoe aizany Akadimbazimba ohatra zany zay dia ohatra koa zany tsika hiteny hoe Analamanga ny anarana tamin'ny fahavazimba dia ohatra koa tsika hiteny hoe Ambohijafy
Ambohijafo zany raha mifaritra Analamanga aty misy ny avara izy ty misy any palais du premier ministre aty Andafy Avaratra aty satria nisy ny zafindry André Pirokana zay napetraka teny tamin'ny fahavazimba betsaka nahitena raha hoe Ambatondra Fandrana raha Fandrana Vazimba zany raha Fandrana zany Ambohijanahary raha Zanahary Vazimba zany Ambatoroka tena mazava be ny azo tsoana am'izay dia ny tenitsika kehitriny na fiteny Merina io na fiteny Betsileo na fiteny mifaritra maro eto Madagasikara fiteny tamin'ny andro ny fahavazimba mitovy fiteny amintsika ireo fa ny antsika moa zany efa nivoatra anaraka ny tantara zay mihitsy ary manararoatra kely amin'le hoe raha ivolan'ny teny malagasy ilay teny malagasy izay nolovana tamin'ny Vazimba. Ia, anomboantsika ny fanadihadiana ary dia resaka momba ny anarantany aloha isika efa nresantsika ihany io fa amin'ity indray izy ho raisitsika amin'ny lafiny hoe fanadihadiana momba ny Vazimba fa ny anarantany dia mitahiry ny tantaran'ny Madagasikara anisan'izay ny tantara fahavazimba raha antsika vetivety. Misy fanontaniana ho antsika rehetra iza no anaran'ny fokotany misy anao na ny tanan-dehibe honenanao na ny tandrazanao any ambanivohitra ary fantatra ao ve ny tantarany sy ny mahazava-dehibe an'izany. Eto Madagasikara ny anaran-tany dia mirakitra tantara lovantsahina sy lovantsofina mampahatsiahy ny fiainana sy ny fomba amam-panao ary ny fivoaran'ny fomba fitenenana hatra ny fahagola fahavazimba fahampanjaka na fahatany gasy fahavaza ary fahamalagasy. Ny tantarany ankamaroany anarantany dia tsy voasoratra fa vitsy dia vitsy ny voarakitra. Ohatra ny tantarany renivohitra Madagasikara mazava ho azy ka anjarantsika ny manadihady sy ny karoka ny tantarany tanànantsika. Antananarivo dia fantatry ny ankamaroany malagasy ny tantarany. Antananarivo dia tanànany Arivolahy napetraka Andrianjaka teo an-tampona Analamanga rehefa azony tamin'ny tafika Analamanga izay tanàna nonenan'ny Vazimba tany amin'ny taona 1990 ka novany anarana hoe Antananarivo. Fa andrianam-pony Merina dia lasa renivohitry ny Merina Antananarivo tamin'ny taona 1977 rehefa voarokany Andrianamboatsimarofy ilay mpanjaka nandity tao Antananarivo. Taty aoriana dia lasa renivohitry Madagasikara Antananarivo. Fahiny tany amin'ny faritany Betsileo ny fanjakany Arindrano toy ny fanjakany Sandra sy ny fanjakany Lalangina dia nizara ho faritra na province maromaro antsoina hoe Osadrano ka anisany i Vohibato Osadrano amin'ny ilany atsinanana izay Betanim-bary. Niady samy te hanana tany tsara tany Vohibato ny olona fa izay tany amin'ny taonjato 17 tany ho any ka nisy vondron'olona maromaro tsy enina farihy izany hoe tsy mba nahazo anjara farihy hambolem-bary. Ireo olona tsy enina farihy ireo dia tezitra ka nisintaka ny akandrefana amin'ny faritra izay tsy dia misy farihy na baibo na horaka izay azo hatsariana ho tanimbary. Dia lasa hoe Tsieny-parihy ny anaran'ilay Osadrano. Tao amin'ny Osadrano ny Tsieny-parihy no nanorenan'ny Frantsay ny tanàna Nambalavao tamin'ny taona 1799 anokafana ny lalam-pirenena fahafito izay mampitohy Antananarivo sy Toliary. Boeny dia fanjakana nalaza sady natanjaka fa izay tamin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara. Boeny dia avy amin'ny teny Swahili boe na vato. Ny trano kosa amin'ny teny Swahili dia zimba, ny avian'ny zomba amin'ny fiteny Sakalava. Zimba sy boe mitambatra no nanomeany Zimbabwe, midika hoe trano vato na tanàna manda na forteresse. Izany hoe iray fototra i Boeny sy Zimbabwe, firenena lehibe ao andrefantsika ao. Ny ankamaroany anarana fokotany
amin'ny ankabetsahan'ny tanan-dehibe eto Madagasikara, indrindra aty afovoan-tany, dia anaran'ny tanàna nonenan'ny Vazimba ka mampahatsiahan'ny fomba fanao teto amintsika Fahagola. Andohalo ery an-tampona Antananarivo dia avy amin'ny Lohalo na Loasa. Efa tsy misy miteny intsony eto Imerina ny hoe Lohalo ilazana ny Loasa, fa ny anarana Andohalo dia mitoetra sady mampahatsiahy ilay voambolana tranainy. Andravoangy, io toerana misy tsena malaza eto Antananarivo io, dia fonenan'ny Ravoangy Vazimba nanana ny maha izy azy fa izay. Antsakaviro eto Antananarivo dia avy amin'ny sakaviro na sakamalao. Sakaviro dia voambolana tranainy. Efa tsy fampiasa intsony eto Imerina ny hoe sakaviro, fa ny anaran-tany sisa no mbola mampahatsiahy azy. Mbola fiteny andavanandro kosa ny hoe sakaviro na koa sakarivo any amin'ny faritra. Volosarika na volisarika mbola eto Antananarivo dia avy amin'ny sarika. Ny sarika dia akondro be vatana sady avo ranjanana. Ny hoditry ny sarika dia akana angozany, folesina atao kofehy, anaovana lamba sarika. Ny lamba sarika fa izay dia fitondra miasa eny an-tsaha, fa ny lamba landy kosa no fitafy rehefa andro fety. Vitsy ny olona mbola mahafantatra izany hoe sarika izany na manenona lamba sarika, fa ny anarana sisa no mampahatsiahy ny fisiany Fahagola. Any Afrika kosa nefa dia mbola mampiasa ny sarika ny mponina, anaovana asa tanana ary tafakatra ho lamaody mihitsy azy amin'izao fotoana izao. Any Fianarantsoa dia misy fokontany antsoina hoe antarandolo. Ny antara dia dobolalina, ny lolo kosa dia fasana. Rehefa miambo ny lehiben'ny Vazimba tany amin'ny andro Fahagola sarotra takarina dia esorina ny taovany ka aterina amina dobolalina na antara antsoina hoe arsa. Ny antara izay natao arsa dia manjary toy ny lolo na fasana. Nisy antara natao arsa teto amin'ity toerana ity fa Vazimba, izany na tonga ny anarana hoe antarandolo. Fasana no tena dikany lolo amin'ny teny malagasy tranainy, fa taty aoriana dia niova dikany lolo amin'ny fiteny Betsileo sy ny fiteny Merina ka lasa mitovitovy hevitra amin'ny amboroa na ny avelo na ny angatra na ny matoatoa. Amin'ny fiteny Sakalava ankehitriny kosa dia mbola fasana no dikany teny hoe lolo. Ny o sy ny i dia voatonona mifamadika matetika amin'ny anaran-tany. Tsy fanahiniana koa io, fa ny anarana dia tonon'ny olona amin'izay mahamailaka ambava azy fotsiny. Handray ohatra telo tsika any Fianarantsoa. Ambatolahy Kosoa dia tononona hoe Ambatolahy Kisoa. Ity ilay vatolahy nahatonga ny anarana, natsangana izany ratahajato izany, mpanan-karena sady tandapany hova na ny endriana teny Kianjasoa tany amin'ny taonjato faha-20 tany ho any ity vatolahy ity. Ny mpanan-karena fa izay dia nantsoina hoe olon-tsoa, mitovitovy hevitra amin'ny teny frantsay hoe bourgeois. Taloha dia tsara tare sady tsara paika ny vatolahy ny hova na ny andriana sy ny mpanan-karena na ny olon-tsoa. Fa ny andratahajato dia ratsy tare, misy kibony ka noesoesoin'ny olona fa izay, saingy hoy ratahajato, soa io fa vatolahy ko satria olon-tsoa aho nanao azy. Dia raikitra hoe Ambatolahy Kosoa ny anaran'ity toerana ity. Tamin'ny taona 1970 dia nisy didim-panjakana izay nandrara fa tsy azo ampiakarana kisoa ny tanànan'ny Fianarantsoa hitandroana ny fahadiovana sy ny fahasalamana, ka tsy nahazo ny hioatra an'ity vatolahy ity ny kisoa. Dia niova hoe Ambatolahy Kisoa ny anarany, naverina ho Ambatolahy Kosoa rehefa niverina ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970. Ny mponina dia manonona hoe Ambatolahy Kisoa, fa ny komuna sy ny foibe tao saritany dia manoratra hoe Ambatolahy Kosoa. Ao ambadika ny rehefa ny rovan'ny Fianarantsoa dia misy tanàna antsoina hoe Andranomalahelo. Toy izao ny tantarany. Ao an-tampon'ny rova dia misy vato fanapahandohan'ny meloka fa izay. Rehefa tapadohan'ny meloka dia misy mipitika any ambany andrefanany ny rany. Ka hoy ny olona fa izay ran'ny Malahelo io, izany hoe
le sang des victimes na le sang des condamnés. Izay nahatonga ny anarana hoe andrany malahelo, izay lasa hoe andrano malahelo rehefa tononona. Amoron'ny lalana ho an'ny sambavy ny tanàna ny Sabotsy ny rano Roahina. Ny tena ny aviany anarana dia tsy rano lo fa ra le sang. Rehefa milanona ny hova na ny andriana fa izay dia zaraina henina ny olo-manan-kaja sy ny olon-tsoa, fa ny olo-madinika eo amin'ny fiarahamonina dia tsy mba mahazo anjara hena fa miandry ny rankena. Dia hoy ny olo-madinika fa izany hoe ny rany Roahina, izany hoe ny rany Roandrasana, ny ova hoe rano Roahina rehefa tononona. Eto koa dia tsikaritra ny fivoarany fiteny malagasy taloha sy ankehitriny. Taloha ny manahy dia midika hoe miandry, manantena, miandrandra. Ny rany Roahina, izany hoe ny rany roantenaina. Ankehitriny kosa ny manahy dia midika hoe mitebiteby, tsy matoky. Nanomboka tamin'ny fitondrana Frantsay izay namolavola ny tao-saritany Madagasikara dia navadika amina fomba fanonana ofisialy ny ankamaroany anaran-tany amin'ny fiteny-paritra, ka ny fiovam-peo indraindray dia mety hahavery tadidin'ny hevitra sy ny tantara raha tsy misy manantitrantitra na mandrakitra an-tsoratra. Any Atsimo Atsinanana ny tanànan'ny Vondrozo. Vondroza no tena anaran'ny tanàna amin'ny fitenentesaka fa tsy Vondrozo. Ny Vondroza dia karazan-kazo mitovitovy endrika amin'ny tapi. Vondrozana hoy ny fiteny etỳ afovoan-tany, fiteny Merina sy fiteny Betsileo. Io ohatra misy hazo vondrozana nalaina isary tany Manandriana. Amin'ny fiteny-paritra maro any Atsimo, ny teny mivany-telo na mivany-efatra na mihoatra, izany hoe 3 na 4 syllabe ka miafara amin'ny na dia milatsaka ilay na faranteny. Ohatra, mivolana dia tononona hoe mivola, tanàna tanà, milamina milamy, fiadagnana fiadagna, ary ny vondrozana dia vondroza. Fa ny fitondrana frantsay no nametraka ny anarana hoe Vondrozo, izay anarana ahafantarana ny ankamaroany malagasy an'io tanàna io ankehitriny. Any Atsimo, ny tanàna ny Betioke, izay tonon'ny ankamaroany malagasy ankoatra ny Antandroy sy Mahafaly hoe Betioky. Betioke no tena anarany amin'ny fiteny Mahafaly sy Antandroy, izany hoe tanàna be rivotra, Betioka, Betioke. Eo amin'ny i ny tsindrim-peo, Betioke. Rehefa nosoratana amin'ny tao-saritany ofisialy izy dia niova ho Betioky. Nifindra eo amin'ny o ny tsindrim-peo ary novana ho y na i mamarana ilay e faranteny, Betioke lasa Betioky. Any Iboeny dia misy ny ala sy ny farihiny Garafantsy. Garafantsy dia mampahatsiahy ny tantaran-dravelobe, Pikiômy faran'izay mafilo tsy nanaiky lembenana ka nisamborin'ny Frantsay fa hafanjanahantany, izay mahaliana toy ny roman ny fiaino anazy rehefa tantaraindry dadabe sy renenibe. Ankehitriny dia navadika amin'ny pomba ofisialy hoe Ankarafantsika ny anarana sakalava azy tsy mieto hoe Garafantsy. Ny fahenonany hoe Ankarafantsika nefa dia tsy mampahatsiahy avy hatrany an-dravelobe, fa rehefa mitantara dia Ravelobe tany Garafantsy no fiteny, sady miangolangola kokoa ny fiaino anazy. Ravitinina ny anaran-tany dia mitahiry tantara, ny fifandraisan'ny kolotsaina malagasy sy ny kolotsaina manodidina antsika any Afrika, any Persa, any Inde sy any Europa. Noho izany dia lova sarobidy ny anaran-tany, ka anjaran'izay mahalala ny mampita izany ho lovan'ny taranaka any aoriana.
izay ny fanadidina mikasika ny anaran-tany misy anaran-tany vitsivitsy hitantsika teo anarana efatra amin'ny fahafazimba fa iverina amin'ny fazimba indray sika docteur Ratsoelinoro ny fazimba dia matetika eritreretiny hoe olona fohy kanefa ao anamarina ny vazimba avy ay izay ilay fieritretana azy hoe olona fohy satria tsy fantatro hoe ianareo satria anao moa sady apatsiviana sady archéologue fa adiniko ny laza azy tamin'ny voalohany ianareo archéologue ve efa nahita karazany hoe sisa taolana osement ny teny frantsay inona ny nahatonga an'ilay hoe olona fohy nino izy ty ny vazimba avy ay izy ilay fomba fisainana izay ny avian'le fisainana hoe olona fohy dia eo amin'le fanambaniana sy le tsy fanomezan-danja ny tantarany malagasy sy ny tontolo ny ainany malagasy ny kolotsainany malagasy manomboka amin'le tsy fanomezan-danja dia teo amin'ny fahatongavany fivavahana kristianina ohatra rehefa mivavaka amin'ny razana ny malagasy iza le razana le vazimba le atao hoe razana zay le culte aux ancêtres dia raha ohatra zany tonga ny kristianina ka mivavaka amin'le vazimba na le razana le malagasy dia hoe tsy afaka mitondra antsika any amin'ny paradisa io fivavahana io dia nanomboka teo zany efa atsidiko sahady hoe ny fanehoana ny vazimba ho sahala amin'ny fanahy ratsy sahala amin'ny fanahy hafahafa dia sady olona fohy no ratsy tare no force maléfique ataoko anaty farampisosona zany zay dia rehefa tonga ihany koa zany ny fanjanahantany dia mbola nitohy izay fijerena ny vazimba ho tahaka ny olona fohy izay nefa ny fikarohana archéolojika misy ny atao hoe fasambazimba sainga tsy mahazo alalana aloha ny archéologue andeha anao fikarohana amina fasana zany satria ny fasana tsy ohatrany amin'ny pharaon satria ny fasana malagasy misy ny razana izay masina ho an'ny malagasy matetika nefa ny fasambazimba dia ny fasana efa tsy misy ninina tsony ao anatiny na le ataontsika hoe tombeau abandonné na tombe abandonné dia reny zany ny ataon'ny olona ihany koa hoe fasambazimba marina mihitsy le teninao teo hoe tsy mbola nisy fikarohana mikasika ny taolana ohatra ka nahita hoe io misy fasambazimba dia ny karohana dia ny refesina ny taolany dia hoe ohatran'izao tokoa ny alavany zany vazimba zany tsy misy zany zay resaka raha-tsiansa zay satria momie egyptiana zao Ramsès II dia fantatra hoe ray metatra sy 770 reny egyptiana taloha reny fantapantatra hoe tahaka zao zany ny halavan'ny egyptiana ny italiana romana taloha fa ny antsika tsy isy an'izay tsy nisy an'izay ka tsy nisy an'izay dia miverina hoe eo amin'le fanambaniana zany tsy tiako na ny ampiasa n'le hoe fanimbazimbana azy fa eo amin'le fanambaniana an'ilay lasan'ny Madagasikara zany dia atao hoe malagasy zany fohy kely mirakaraka volo tsy manana kolotsaina sy ny sisa zany hoe eo ihany zany raha ataontsika hoe milafy ny fanjanahantany ny antsika zany hoe le razamben'ny malagasy zany ohatrany hoe noferana hoe hatreo amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo ohatra fa tsy manana tantara lavitra be kanefa ry zareo rehefa miresaka ny tantara nos ancêtres les gaulois izy mankalaza be ny gaulois Vercingetorix sy ny rehetrarehetra tena zay mihitsy ary raha izay politika amin'ny fanjanahantany zay ny jerena amin'ny resaka fampianarana dia le fototra mahamalagasy mihitsy no noezaina ho fafana zay alohan'ny andehanantsika amin'ny ankanesantsika amin'ny famelabelan-kevitra manaraka dia raha ntsika vetivety ary ny hoe ny vazimba ny lovantsofina sy ny asa fikaroana dia miresaka indray ntsika rehefa avy eo mamelabelan-kevitra indro ary ny fanadihadiana ny malagasy rehetra amin'ny ankapobeny dia mahafantatra fa nisy ny atao hoe vazimba teto Madagasikara fa iza marina moa izy ireo manao ahoana ny fahalalantsika malagasy ny vazimba ary mbola misy taranany ve ankehitriny raha anontaniana momba ny vazimba ny malagasy olon-tsotra dia izao ny valiny matetika ny vazimba dia olona taloha ary olona fohy na zeny
tena olona fohy na zeny araka ny fieverany ankamaroan'ny olona tokoa ary ve izy ireo ary olona hafa tanteraka noho isika ankehitriny ve efa betsaka ihany ny boky voasoratra mitantara ny vazimba nosoratan'ny malagasy na vazaha notsorona toy izao ny famaritana ny vazimba amin'ny fampianarana ny ankizy any amin'ny ambaratonga voalohany. Ny vazimba dia tsy karazan'olona hafa fa ny malagasy taloha ihany fony mbola tsy endry loatra sady mikorontandrotana be ihany manjavozavo ary miovaova ny fomba filaza sy ny fieverana ny vazimba indraindray asandratra sady indraindraina fa matetika koa dia somary ambanina na atahorana ka tsy maintsy hajaina izany hoe tsy voafafa amin'ny tantara sy ny fitadidy eto Madagasikara ny vazimba ary efa nisy mponina hafa nefa ve teto Madagasikara talohan'ny vazimba avy aiza moa ny teny hoe fahagola fa izay mbola taloha lavitry ny nisian'ny vazimba teto Madagasikara dia lazain'ny lovantsofina fa efa nisy mponina taloha ela be taty amin'ny faritra afovoan-tany tany amin'ny faritany Betsileo ohatra dia voalaza fa nisy izany hoe gola ny avian'ny teny hoe fahagola nisy koa ny finoka, ny lakoka, ny taimbalimbaly sy ny taindronindrony ary tany amin'ny faritra atsimo dia nisy ny karazan'olona antsoina hoe kimosy na kimeso tantarain'ny lovantsofina sady hita ao amin'ny boky nosoratany Modave sy Valigny ary Etienne de Flacourt. Ireo foko fahagola ireo dia karazan'olondia nonona tany anaty zohy na tany anaty ala na teny amorokonahona. Izy ireo dia tsy namboly, tsy niompy fa ny ody voankazonala, ny sakatrondro, ny hiady fakankazo na ny hiady soherina na koa ny sambotra biby madinika toy ny valala sy ny voangory. Ny vazimba dia heverina fa karazan'olona tonga taorian'ny gola sy ireo karazan'olona fahagola. Ny fikarohana taty aoriana dia manombantombana fa olona avy any amin'ireo nosy madinika any atsimony Azia na Austronésie izy ireo. Ny ondrana andakana antsoina hoe wak amin'ny teny austronesiana tranainy. Ka ireo andian'olona ny ondrana andakana na wak amin'ny teny austronesiana no heverina fa ny avian'ny voambolana malagasy hoe vahoaka. Ny vazimba dia tsy nonona tany anaty ala fa teny an-tamponkavoana, tsy ny paritaka fa ny kambam-ponenana, nisy zokiolona mpife. Ka ny vazimba dia fa nanana fiarahamonina eo ambany fifehezany lehibe izay dingana makany amin'ny fijoroan'ny fanjakan'Andriana. Ny vazimba dia namboly, mbola rakotrala ny tany fa izay ka nandoro tanety ny vazimba nataony tavy ambolena vary. Niova nanarak'izany ny endriky ny tany sy ny vohitra teto Madagasikara. Saingy ny afona rehetra ny vazimba araka ny lovantsofina dia nandripaka ireo karazan'olondia fahagola izay nonona tany anaty ala. Mbola natevina ny ala fa izay ka rehefa mandrehitra afo ny vazimba amin'ny maintany dia tsy maty ny afo raha tsy amin'ny fotoanany ranonorana manaraka. Afotro no anaran'izany afo be izany araka ny lovantsofina nampitahin'ny pasteur Raingifina. Tsy fantatra izay ny hafarany gola sy ireo karazan'olona fahagola na ripaka tanteraka izy ireo na nikambana amin'ny vazimba sy izay karazan'olona tonga taty aoriana. Ankehitriny dia miezaka mikaroka ahitana mangirana momba ny tantaran'ny vazimba sy ireo karazan'olona fahagola ny mpikaroka sy ny arkéologue. Na dia manjavozavo aza nefa ny tantaran'ny vazimba sy ireo olona fahagola dia tsy very tadidy izany fa voarakitry ny tantany sy ny tetiaran'ireo fianakaviana izay nanjaka tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Mbola tadidin'ny lovantsofina ihany koa ny anarany maro amin'ireo vazimba ireo. Taty Merina dia tao ohatra Rafandrana, Andriananjavonana, Andrianerinерina, Andrianambony ravina, Andrianoranorana, Andrianamponga, Rapeto sy Rasoalao, Ranoro sy ny maro hafa ary Rafo Sirangita izay nanorina ny fanjakana Merina. Tany Betsileo
dia tao izany andriana katsakatsa izany, andriana fitro, raha dia norambarasa, raha orambe mahalena, raha lakambe tsy mandrendrika, andriana abolisy, andrianony antara, raha vololona, raha maitso akanjo, etsetretsetra. Rehefa fakafakaina ireo anarana ireo dia mifamatotra amin'ny zavaboary, ny rano, ny rivotra, ny varatra, ny vato, ny zavamaniry sy ny hery miafin'ny natiora ny anaran'ny vazimba fa izay. Ny vazimba sy ireo mponina tany aloha elabe dia bangoina amin'ny anarana tsy dia voafaritra ara-potoana hoe taolo. Raha rasaina ny teny hoe taolo dia avy amin'ny onina na olona na ona no hafoizina hoe nna. Ny te dia manambara fiaviana na toerana io na fotoana, toy ny hoe taloha, tandrefana, tatsinanana. Ary ny aolo dia teny arabo midika hoe tany amboalohany na originel. Avy amin'ny aolo ihany koa ny voambolana hoe haolo sy ny hoe tanànaolo. Mbola misy maro samihafa koa nefa arakaraka ny asa fikarohana ny fanazavana amin'ny teny hoe taolo. Raha fohy sirangita izay nanorona ny fanjakana merina tao imery manjaka dia vazimba. Fandriamanelo zanany lahy kosa dia niady ary nandraisiny vazimba ka nioromponenana teo alasora. Tany amin'ny foko hafa toy ny sakalava sy ny betsileo dia nandova na nisongona ny fiarahamonina vazimba izay efa nisy mpife ny fitondrana napetrak'ireo andian'olona tonga taty aoriana izay nanorona ny fanjakana menabe sy ny fanjakana boiny ary ny fanjakana lalangina, isandra, manandrina ary ny rano sy fisakana. Fa na dia izany aza dia tsy very tadidy ny vazimba, tsy maty momoka ny fitadidiana momba azy fa ny tety vanim-potoana. Izay ny fampahatihivana fohifohy famitinana momba ny tantarany vazimba, fa raha tena hoe ho velabelana ho tantaraina dia ho boky folo na ho boky zato, satria manana ny maizy azy amin'ny tantarantsika malagasy izany hoe vazimba izany. Kanefa iverina aminao aho raha matoa docteur Rajerinoro Marie Robertine hoe ilay fanadinoana ny tantarany vazimba sy hoe iza marina ny vazimba, ilay ataontsika hoe tsy fanadinoana fa ilay fanovana ilay hoe fieritreretantsika fiheveransika malagasy ny vazimba. Tena hoe tamin'ny fotoanany fivavahana kristiana ve sa tany aloha dia efa nisy ihany anefa karazany hoe fironana ohatrany hoe somary nanambany ny vazimba. Marina tokoa izay aza satria raha miteny hoe tamin'ny fivavahana kristiana anisany ihany izay aty amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izao raha ny eto Antananarivo no resahana, fa raha tany amin'ny faritra kosa dia efa tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo moa no efa nisy ry zareo ireny ny kristiana ny tonga. Dia raha ny eto voatany anefa nanomboka ny taonjato fahaefatra ambin'ny folo ohatra tery Analamanga no efa nisy ny vazimba sy ny manodidina rehetra iny zany, manodidina rehetra na Analamanga. Rehefa tonga i Andrenjaka ny voalohany taonjato fahafito ambin'ny folo dia nanala ny vazimba, tsy teny aloha hoe niady satria tsy nahafantatra ny vazimba hoe ho avy izy, dia nanala ny vazimba teo izy dia noheverina zany le vazimba tamin'izay fa ohatry ny hoe vondron'olona resy ny Andrenjaka. Ary rehefa ao anatin'izany hoe resy zany ianao dia tsy tompony tantara fa ny mpandresy ny tompony tantara. Fa ianao tsy any vazaha reny io fa tsika koa tsika malagasy raha ny rehetrarehetra mihitsy ka nanomboka teo zany dia ilay tantaran'le vazimba satria izy noheverina hoe resy zany dia lasa tsy tao anaty fitadidin'ny olona ary niezahana indrindrandrindra fa tsy hoe tsy tao anaty, noezahana hoesorana tao anatin'le fitadidiana. Iteny ohatra aminao zao raha iteny ny Analamanga tsika izao, Analamanga misy ny rova ankehitriny io teo ny nanombohana nisy ny tranon'Andrenjaka ary mariky ny faharesen'ny vazimba io, mariky ny fandreseny Andrenjaka. Fa nisy ny rovan'ny vazimba dia teo Ambohitsimbona. Dia amin'izao nefa tsika Ambohitsimbona ny tena Analamanga fa tsy Analamanga amin'izao io fa io ny atao hoe Analamasina. Dia tsika nefa rehefa miteny hoe Analamanga amin'izao fotoana izao tsy mandeha mijery an'ilay marika nisy ny vazimba marina tao
ambo mitsimbona na tao analamanga fa etitsika ny olona makany amin'la tantaran'ilay vondron'olona mpandresa le fanontanianao hoe ahoana ny atao mba tsy hivoana le tantara ny resaka fikarohana dia anisan'ny teny atsipoka eto ihany anga hoe tokony homena lanja ny fikarohana tsika malagasy tsy manome lanja ny pikaroka sy ny fikarohana ny voka-pikarohana indrindrandrindra nefa nyzany no anisan'ny tena hoe fanohitra ho an'ny firenena dia misy be be ny vokatry ny fikarohana tsy amin'ny arkéolojia ihany fa misehatra rehetra fa tsy atao ninina zay zany zavatra hitako na amin'ny resaka tantara aza any ampianarana any amin'ny primaire any amin'ny ambaratonga voalohany tsy mbola atao any anaty manuel akory tsy atao any anaty programme akory le vokatry le fikarohana izay natao ohatra dia reny zany anisany tokony ilana ezaka fa dia mbola nyteto nivondriakalaina seiko teo iny moa zao ny anarantsika tany amin'ny T4 sy T5 dia mbola iny na ny tahatahaka iny am'izao fotoana fa ity misy zavatra tadidiko tsaroko za nanao fanadidina tany amin'ny tsinginy be marasy tany amin'ny faritra andrevana any amin'ny faritra melaka iny dia niteny ny olona izahay vazimba izany hoe mbola misy ny vazimba amin'izao fotoana zao ary izy lava ranjanana lava no hoany akamaroany lehilahy ka ny tiako anontaniana amin'izay zany hoe nanao ahoana ny vazimba mbola misy hatramin'izao na any amin'ny faritra andrefana zany ary mbola misy koa ve ny vazimba ohatra hoe ny olona mitonona hoe vazimba aty amin'ny faritra foantany ary inona nataony hoe ny vazimba voafafa fa tsy tao anatin'ny foko 7 mbola misy ny mitonona hoe vazimba amin'izao fotoana zao tsy le nitononao teo fa teo ihany azafady fa na ny Mikea aza ohatra dia mbola misy milaza fa hoe vazimba ry zareo nisy programme zay niaraka tamin'ny akademia Tsimbazaza alatsiny fa tononoko eto mikasika ny fikarohana ny vazimba zany dia efa nisy fangalana ny rorana ADN zany natao tamin'izay tamin'ry zareo eny Antehiroka izay milaza hoe taranaky ny vazimba izy dia misy koa natao teny Merimanjaka zay milaza koa fa hoe taranaky ny vazimba dia misy koa ny fikarohana natao tany amin'ny Mikea ohatran'ireny zany hoe mbola misy olona zany milaza hoe taranaky ny vazimba izy amin'ilay sentiment ilay fo ilazana zany hoe zay tena avyeto Madagasikara fa tsy olona mpiavy avy eo fa tsy nampidirana ao anatin'ny foko 7 ny zafy-maniry koa tsy ao anatin'ny foko 7 fa ny zafy-maniry ohatra natambatra amin'ny Betsileo nefa BDB tsy hoe BDB nga fa misy maromaro ny frantsay moa zany nanao ny foko 7 raha ny tena marina nefa mihoatra 7 ka ny tena izy zany hoe ny malagasy zany nisy ataontsika hoe ny frantsay angamba mety maky ave izy dia izay hitany hoe betsabetsaka amin'isa no ny sokajiana hoe foko Antandroa Imerina Betsileo sy ny rehetra sy ny Sakalava sy ny Betsimisaraka ary ny Sianaka misy 7 izany hoe nanao censure zany ny frantsay sa ahoana ny ilazantsika azy ataontsika hoe izay nanakaiky hitany kokoa ave satria raha hiteny amin'ilay hoe vazimba teo tsika efa tsy voasoratra tao anaty tantarany izy zany hoe efa somary niala tao anatin'le fiarahamonina tonga dia hita be hita maso avy hatrany zany fa ny tena nyresen'ny vantana dia ny fanjakana Merina sy izay sita avelan'ny fanjakana Betsileo sy Sakalava izay no nyresen'ny frantsay dia iny no nisokajiana hoe ao anatin'ny foko amin'izao fotoana tsy hoe amin'izao fotoana fa nandritra n'izay fotoana lavabe izay hita ihany ilay malagasy hoe liana amin'ilay vazimba ka ny amaranantsika azy angamba dia hoe tantara falavalava izay no resantsika teo izay mbola azo tohizana lavitra ny fikarohana ho antsika tsirairay fa ilay tantarany Madagasikara nefa ankoatrany hoe fandalana ny kolontsaina izy atsika inona kosa nefa ny mba ohatrany hoe raha ny vazimba manokana ohatra inona ny hoe tokony hoe azo hitrandrahana mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe hitrandrahana ny mahavazimba sy ny tantarany vazimba mba hisy fampandrosoana eto amin'ny firenena malagasy fa mba tsy olovan'ny tsofina fotsiny dia tantaraina amin'ny ankizy isaky ny hariva na ampianarana ny an-dakilasy tena misaotra betsaka anao aja nanome an'izay fanontaniana zay fa tena marina tokoa hoe nisy fikarohana mikasika ny vazimba dia mitondra inona eo amin'ny fiarahamonina zany fikarohana zany
ao anatin'ny vinanay ohatra misy ny ho teneniko eto fa tsy hanonona ny anarany akory a misy andreny orinasa mikarakara fizahantany reny ny agence de voyage ny tour opérateur dia miresaka indrindra amin'ny vazimba sy ny vakoka sy ny kolotsaina ary efa misy zany amin'izao fotoana zao ary efa niteneniko teo hoe za tsy hanonona ny anarany le agence fa jerena daholo zany tao amin'le voka-pikaroana zay nataoko hoe aiza daholo ireo toerana vazimba inona daholo ireo marika ilazana fa toerany vazimba io toerana io le vakoka zany dia ireny no jerena amin'le fitsidiana izay atao isariana mpizahatany ary malagasy vahiny ary rehefa vitanao ny misarika an'le mpizahatany malagasy vahiny amin'ireny toerana reny dia mitondra loharanom-bola ho an'le olona eo atoerana le izy na ihany koa ho an'ireo tanora izay misehatra amin'ny fizahantany mitondra fampandrosoana ka izay zany tiako tenenina hoe tsika mpikaroka ihany koa tsy hoe mikaroka dia apetraka fotsiny hoe iandry inona moa fa jerena hoe hitondra inona eo amin'le fiarahamonina le fikaroana izay atao tsy mbola mijanona ny fikaroana mikasika ny vazimba fa atsoatsy fa ho hitanareo ihany moa dia andeha ny toyany zany satria mbola nisy hevitra vaovao taorian'izay hoe inona daholo ireo vakoka hita maso manamarika ny tantarany Madagasikara izay tsy voasoratra any amin'ny soratra ny anaty boky. Miresaka amin'izay ianao hoe ny trasy ilay hoe taiza nisy vazimba dia ny zavatra tsaroako za apaka any a Bretagne any Finistère any a Frantsa any Karnak misy an'ilay vato karazany vato la ohatry ny aty amintsika reny vato misy efa any amin'ny 3 arivo mitandahatra alignement de Karnak mitovitovy zany hoe be dia be ny olona mitsidika ny alignement de Karnak io zany hoe rehefa makany Frantsa zany fantatritsika matetika hoe tourisme dia mijery ny Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Château de Versailles, Palais du Louvre, mijery ranomasina sy ny sisa na makany Mont Saint-Michel any a Normandie fa ireny ilay zavatra teto hoe miezinezina muraille de Chine, pyramide d'Égypte, Saint-Pierre de Rome fa ilay vato any Karnak tena be dia be ny olona mijery ny vato menhir dolmen zany filaza azy amin'ny teny breton sy reny calvaire-ny amin'ny tokotany mpiangonana reny tena misitony zavatra be dia zany hoe tokony hanana an'izay fijery zay koa zany tsika malagasy satria tsika manana harena be dia be manana harena be dia be tsika ary araka ny teneniko teo hoe efa misy ny mpikarakara andreny fitsidiana andreny vakoka reny ia atoatsika tsika moa zany zao anatin'ny ray volany teny malagasy afaka 7 andro sisa angamba dia hankalazany fety-pirenena ny 4 jona amin'izao hoe fankalazana ny fety-pirenena izao dia inona zany nohatra nataontsika hoe afatrafatra avy aminao amin'ny maha-pikaroka hoe ny mahazava-dehibe ny fitrandrana ny fikajiana sy ny fikaroana ny fiarahamonina malagasy ezana hoe tsy any amin'ny boky fotsiny fa ezana iainana amin'izao fotoana izao ny lovana hatrany amin'ny fahavazimba. Ny tiako atsipy angamba dia aty amintsika mpikaroka izay ny zava-dehibe hoe nisy ezaka be dehibe nataontsika nahitana andreny voka-pikaroana reny fa ny tena tsara zany dia hoe mitondra fiovana mitondra fanavaozana ho an'le toerana izay misy atsika reny fa tsy hipetraka fotsiny hoe nazahoana grady na mipetraka fotsiny hoe ny akarana titre ohatran'izay fa inona mba ezakitsika tsirairay avy ahafahana mampandroso an'ity Madagasikara atsika ty amin'ny alalan'ny fikaroana ary indrindra amin'ny alalan'ny maha izy azy any Madagasikara. Farany dia farany iresaka kely tia momba ny ataontsika hoe eskatolozina ny hoe ny fiainana any ankoatra ianao anisany nanatiady koa n'ilay fomba fiteny hoe ny razana tsy mba maty miresaka ny vazimba itsika aiza ny fandraisana hoe ny razana tsy mba maty sy ny fitadidiana momba ny vazimba sy fitadidiana ny tantarany Madagasikara ny tantarany razana itsika tena misy ifandraisany mihitsy satria raha ohatra mbola tadidy
ny razana dia tsy maty izy zay satria eo anaty fitadidiana foana akoatran'le finoana zay zany fa raha ohatra izy ka mijanona ny anaty obli tsy tsaroana ntsony a zay izy vao tena ataontsika hoe maty dikan'izany a ny razana tsy mba maty a rehefa mbola mijanona foana ao anaty tadidy ary izay tadidy zay a amin'ny alalan'ny vakoka mitoetra izay atsiarovana azy satria reny vakoka mitoetra reny a misy dikany a misy signification ozytsika dia izay no atsiarovana an'ilay razana ohatra ny fasana zao a ny tena tadiavana ny razana satria ny fasana no atao hoe tany razana raha ohatra mitentsika hoe aiza ny tany razanao any amin'ny toerana misy ny fasan'ny razanao no misy ny tany razana izany hoe mbola miverina foana mifahaleovantena isika raha isika zany tsy mahatadidy ny tantaran-drazantsika ny tantaran-drazantsika tsirairay sy ny tantaran-drazantsika malagasy amin'ny ankapobeny dia mahamenatra ny hira hoe ry tany ny razanay malala o razana iza nefa ilay tsoinao aloha tsy hotohizako ia dia isaorana be deaibe anao docteur Rajoelynoro Marie Robertine mpampianatra mpikaroka eny amin'ny UCM na université catholique de Madagascar eny Ambatoroka namelabelakevitra mikasika ny fazimba sy ny tantarany Madagasikara dia mankasitraka anao Lalandava ary mbola manatena ny atongavana hoe eto fotoana manaraka eto mifandarana sy magazine fa mbola be deaibe ny zavatra resantsika momba ny tantarany Madagasikara dia misaotra anao ihany koa Aja Ratsimbazafy nanasa tamin'ity ariva ty a dia misaotra anao rehetra azy nanaraka ny fandaharana ia mankasitraka tompo dia izay koa no mamarana ny fandarantsika izao takariva izao isaoranantsika nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herin'io indray ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafinaretana ary mahazo ansoa atao amin'ny fandarany televiziona malagasy veloma tompoko